Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Vavaka isika. Makasitraka indrindranao zay ry tomponay sy mpanjakanay. Raha mbola navelanao indray namakivaky zay 12 volana izay tao ambany fahasoavanao. Eny, na dia teo aza ny arety mandringa na dia indreto zay olonao mbola nomenao tompo-pahasoavana indray afaka marana izao taona 2024 izao. Ary koa mbola miandrandra mpinoana hiatrika ny taona vaovao 2024 amin'ny hery tanjaka ary fahasalamana hatrany hatrany. Misaotra betsaka Jesosy satria raha izahay no toy izao dia tsy hoe izahay no tena natanjaka, izahay no mahay miaro ny tenanay, tsy izany fa ny fitiavanao, ny fahendrenao, ny famindramponao izany no nanaraka anay tsirairay avy tany amin'izay rehetra nalehanay. Miampy ny raha soanao zay nandrakotra anay tsirairay avy, na nivoaka na miditra ny tokantranonay izahay. Anika tsy nisy loza na aretina na kitika anay. Zany rehetra zany no nanosika anay Tompo hiondrika mpanajany eo amin'ny tongomasinao mba hiarahabanao, ankalaza sy idera ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Tsy mitsahatra ianao mikarakara anay, miahy anay, miaro anay ary mitandrina ny fanahinay mba tsisy hanimba. Ankehitriny zay raha hiatrika izao fotoam-bavaka masina izao dia aoka re ny fanahy masinao mba hamenao anay Tompo, hanolotsaina anay, hanokatra ny masom-panahinay mba tsy ho rendrehana izay raha andreny afatrao, ary isokafanay koa ny fonay halalaka hitoerany teninao, ary mba ho zarainay manodidina anay koa mba ho fampaherezana ny hafa. Dia mitenena Jesosy fa vonona izay andresy hankatoy ny fampianaranao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Jesosy malalo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary faly manonona ihany koa ho an'ny sambatan'olona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalatsika fampaherezana ry havana androany dia izay hitantsika eo amin'ny Korinthiana 2, toko 12, ny andininy 7 ka hatramin'ny 10. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 10. Ovakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Ary ifandrao irere aho noho ny abetsaky ny fanambarana aho dia nasiana tsilo tamin'ny nofo dia iraky Satana mely ahy ifandrao irere aho. Izany no nangatahako ny telo tamin'ny Tompo mba hialany zany amiko, nefa hoy izy tamiko, ampiko anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny irere amin'ny fahalemeko mba hitoera ny herin'i Kristy ao amiko. Koa dia finaritra ho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny ao amin'ny Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no angalatsika fampaherezana amin'ny sabotsy maraina ity. Be dia be tokoa ry havana ny olona izay tsy nino fa i Paoly dia iraky Kristy marina tokoa, ary tsy mahagaga zany satria tamin'ny fotoana mbola nahasaoly azy dia fantatry ny olona rehetra tokoa fa tena nankahala tanteraka an'i Jesosy Paoly ary nilaza mihitsy aza fa tsy ilainy izany manara-dian'i Jesosy Kristy izany. Noho izany dia maro ny olona no ny ahy sao mba filan-javatra fotsiny no anarahany Paoly an'i Jesosy Kristy. Raha dia teo aza nefa izany toetra ratsin'ny Paoly zany dia fantatra koa fa i Paoly dia olona tena nandiha fahaizana, manam-pahendrena, nianatra ihany koa ny soratra masina, saingy ny nampalahelo dia tena tsy resy lahatra mihitsy izy tamin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy, ary no heveriny mihitsy aza fa fahadalany zany. Ka izany no nahatonga azy hanenjika sy fofo ny hain'ireo izay rehetra tsy mitovy hevitra aminy. Tianao marihana amin'izany rehetra zany ry havana fa na dia manana fahaizana be dia be azy isika, na dia manana fahalalana koa aza, kanefa tsy resy lahatra amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy, dia tsy hanana antoka mihitsy isika handovan'ny lanitra. Raha jerena manomboka ery amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny toko 12 ihany dia milaza Paoly fa araka ny fahitana sy ny fanambarana nomen'Andriamanitra azy dia tena zava-dehibe tokoa
no mahao amin'ny Kristy ny olona anankiray. Ary zaho hoy Paoly dia ao anatin'izany. Marihana nefa fa tsy tonga moramora teo amin'ny Paoly zany hoe nahita fahitana sy fanambarana zany, fa tsy maintsy aloha Paoly ny fanena tamin'i Jesosy Kristy, niova fo tanteraka, lasa tonga olom-baovao, lasa kristianina marina, nanaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ary dia nahazo ilay antoka lehibe avy amin'Andriamanitra izy, ahafahany nandova ny fanjakan'Andriamanitra. Koa ka ry havana isika tsy hanao tahaka ny Paoly ka irehare, fa hoe efa mivavaka, manam-pahaizana sy fahalalana aho, mahay mandinika ny soratra masina koa aho, kanefa isika tsy mety raha resy lahatra hanolotra ny fiainantsika ray manontolo eo amin'ny Jesosy Kristy. Raha izany mantsy ny zavatra miseho any dia zava-poana avokoa zay zavatra ananantsika rehetra, ary dia ho diso fanantenana isika satria tsy ho ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny andovatsika ny lanitra. Tsaroantsika moa ry havana ilay jiolahy iray izay niaraka ny lahatra nofatsihana tamin'i Jesosy Kristy, fony Jesosy voafantsika teo ambony hazo fijaliana tany Kalvaria. Hoy ilay jiolahy tamin'i Jesosy hoe mba-tsarovy aho rehefa tonga ao amin'ny fanjakanao ianao. Jesosy Kristy kosa raha nandriana zany dia nino fa io jiolahy io dia mino tanteraka fa zanak'Andriamanitra izy, dia namaly Jesosy hoe anio no iaonako aminao any am-paradisa. Zany hoe tsy io jiolahy io ihany zany no omen'Andriamanitra antoka andova ny fanjakan'ny lanitra ry havana, fa izay rehetrarehetra tsy misy akanavaka ao amin'ny Kristy Jesosy, ary nanaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Zany rehetra zany dia afaka andova ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe zava-poana eo anatrehan'Andriamanitra ny fahendrentsika, ny fahalalantsika sy ny fahaizantsika. Ny olona iray ao amin'ny Kristy hoy Paoly dia efa nomen'Andriamanitra antoka andova ny lanitra, ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy. Voalaza zany teny zany ao amin'ny Romanina 8:1. Iza marina moa zany ireo lazaina fa olona ao amin'ny Kristy. Ny olona tena ao amin'ny Kristy ry havana dia izay vonona ny fona sy ny bebaka teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra tokoa, nanolo tena ho an'i Jesosy ary nanolotra ny fiainany ray manontolo ho didiny sy ho tapahany tanteraka. Ary dia ho anisan'izany mpandova ny lanitra izany izy, satria voalaza mantsy fa izay rehetra nandray an Jesosy Kristy marina tokoa no tonga zanak'Andriamanitra, ary izay zanak'Andriamanitra no mpandova an'Andriamanitra. Eo amin'ny 9 sy 4 dia nilaza ihany koa Paoly fa nampahitan'Andriamanitra izy ary nampandrenesiny ireo olona izay niteny tamin'ny teny tsy azo tononona. Zany hoe fomba fitenin'ny olona any an-danitra izany. Zany rehetrarehetra zany ry havana no nasehon'Andriamanitra ireo olona izay tena hitany fa tapa-kevitra hanaradia azy ka nafoy ny zavatry ny tany rehetrarehetra. Ary dia voainy midanadana ho an'izany olona izany koa ry havana ny varavaran'ny lanitra. Koa dia ny mbola tsy tara ry havana isika andeha samy andiny tena tsara, tsy hamita tena intsony ka hiteny hoe zaho manam-pahendrena eo amin'ny manodidina rehetra. Efa tsy manao ny fanaony izao tontolo izao intsony aho angamba. Tsy misotro, tsy mifoka, tsy mangalatra, tsy mijangajanga intsony sy ny sisa rehetra samy hafa. Marina fa toetra tsara tena tokony hananantsika zany rehetra zany, saingy izao mbola fahendrena izao tontolo izao zany ry havana. Fa ny lehibe indrindra mihoatra noho ireo dia ny fanolorantsika ny tenantsika sy ny fiainantsika ray manontolo an'Andriamanitra, ary ny fanekentsika koa an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Zany no zavatra tena andrasan'Andriamanitra amintsika zanany rehetra, satria hoy ny tenin'ny Korintiana 1:7 hoe ny fahendrena izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-poana ry havana, tsinotsino eo anatrehan'Andriamanitra avokoa izay rehetra heverintsika ho fahaizana sy fahendrena. Zakaiosy ry havana dia ny vavan'ny teny no ela ny fona ny bebaka teo anatrehan'Andriamanitra, nanaiky niverina tamin'Andriamanitra dia nilaza dia ny tena namaly azy ny tompo nanao hoe anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, satria izy dia mba zanaka Abrahama koa. Zany hoe ny famonjena omen'Andriamanitra zany dia tsy ho an'olo tokana fa ho an'ny olona rehetrarehetra izay vonona hibebaka amin'ny marina, izay vonona hiala amin'ny ratsy fanaony, ary koa vonona naiky azy ho mpandidy sy mpanapaka ny fiainany ray manontolo. Na izany aza nefa ry havana, satria isika mbola eto amin'izao ity zao tontolo izao ity,
dia tahaka ny Paoly koa tsy maintsy hiaran-javatsarotra isika, tsy maintsy ho tratra ny fangiry firiana koa isika. Paoly mantsy dia voalaza mihitsy eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity fa navelan'Andriamanitra mihitsy ny Satana nisy tsilo aminy. Tsy hoe tsy fitiavana akory ny dikan'izany, fa kosa tena tian'Andriamanitra mihitsy Paoly tsy rere, satria ny fanahy mirere hoy ny tompo dia mialoha ny fahalavona. Ary na dia nangataka intelo tokoa azy Paoly mba hialany izany taminy dia namaly ny tompo hoe ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterana amin'ny fahalemena. Izany hoe ireny olana ireny, ireny fasarotana isan-karazany alefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ireny ry havana, dia tsinotsinona ireny, fa fanefeny fanatsarana ny momba antsika rehetra avokoa. Izany hoe tena ataon'Andriamanitra mihitsy isika tahaka an'ireny tanimanga eo ampelantanan'ny mpanefa ireny, ka tsy avelany isika raha tsy milamina tsara, tsy misy mikitotoana intsony. Noho izany raha miseho ny sedra, miseho ny olana, dia aoka isika ry havana tsy ho mora kivy izany fa tokony ataontsika ao an-tsaina foana hoe ny fahasoavan'Andriamanitra izay efa nampanantenainy antsika dia lehibe noho ireo izay zavatra rehetra miseho mampahory antsika. Ary ao amin'ny Efesianina 4:1-5 dia hoy Paoly hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa famonjena avy amin'Andriamanitra. Ary Paoly ry havana dia tena feno fanantenana tanteraka ny teny hoe fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Koa ninonino fahoriana sy fangiry firiana mahazo antsika dia reny nomen'Andriamanitra antsika ireny ry havana mba hasosy hatsara ao antsika, satria tokoa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Ary ny teniny koa dia mahatoky tanteraka hoe ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Ivavaka isika. Tompo malalo, resy lahatra tanteraka izay amin'ny fitiavanao, ka tsy nitsaharanao ny hevitra anay ho an'izay rehetra mahasosy mahatsara ho anay rehetra. Misaotra indrindra ihany koa amin'ny toky sy fanantenana nomenao anay, tahaka izay efa nomenao amin'ny Paoly hoe ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Mankasitraka ihany koa izay Jesosy amin'ny fampahirezana nomenao anay, fa izay rehetra noverinay hoe ho fahoriana, fangiry firiana miseho amin'ny fiainanay, dia fantatray androany fa tsy lehibe akory ireny noho n'ilay fahasoavana izay efa nomanao anay. Raha toy izay ka tena vonona tokoa hifona sy hibebaka amin'ny ratsy rehetra vitanay. Raha toy izay ka vonona hiverina tanteraka aminao, hanaiky ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Mifona Jesosy malala satria diso hevitra tanteraka izahay. Ny rere tamin'ny fahaizana mampahalalànay rehetra, aiza vapoana, tsinotsinona eo anatrehanao izany, fa nisitraka ao indrindra tompo, dia izahay ao aminao Jesosy Kristy tompo. Izahay manaiky an'olo tena tanteraka anao. Sarotra ho anay nefa ny manatanteraka an'izany tompo, satria olombelony. Koa mba mangataka ny fanahy masinao tompo, hiasa mahery ao anatinay, hanazava ny foamam-panahinay, hiaro anay amin'ireo velam-pandrika alefan'ny Satana isanandro isanandro anapitenanay, anisy lalana anay mba handehananay amin'ny lala marina araka ny sitraponao, dia mba ho anisan'ireo voavovaravarana izahay amin'ny andro voatendrinao. Amen. Raiso ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Mba ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonany ianareo, ary ho tanterahiny amin'ny hery sy ifankasitrahana tsara rehetra sy ny asa ny finoana, mba hankalazainao aminareo ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ary ianareo ao aminy kosa. Araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.